Amizao asaramanitry ny 20 jona izay ankalazana indrindra ny fahena amin'ny 20 taona nahazahoana ny fahaleovan-tena-pirenena dia fifaliana ho ahy préfet Antsirabe ny miarahaba ny vahoaka ny vakina karatra rehetra tratrin'izao asaramanitra izao. Misaotra manokana ary midera manokana an'ireo izay efa naneo miofaofa ny sainam-pirenena izay manamarika ny fiandrianan'ny firenena sy mampirisika ihany koa raha ohatra ka mbola nisy tsy nanao an'izany satria moa dia mifarana amin'ny 3 ny volana Jolay ny anamariana ny fetim-pirenena ity raha nanomboka tamin'ny fahena ny volana Jona 20 izany. Ny loha-hevitra ny raisy fitondram-panjakana dia ampatsahivina antsika ombieny fa dia ny hoe ny Madagasikara mandroso ny tanjona iombonana. Miodina eo amin'ny loha-hevitra io daholo ny hetsika fankalazana rehetra izay efa nandraisantsika anjara sy mbola andraisantsika anjara mandra-pahavita an'izay fotoam-pankalazana izay fa indrindra ihany koa dia eto dia manentana ny rehetra mba tsy ho amin'izao fankalazana ny fahaleovan-tena-pirenena izao ihany no handraisantsika anjara mavitrika fa indrindra ny fampandrosoana ny firenentsika dia miandry ny anjara biriky amin'ny tsirairay avy dia entanitsika hibanjina foana n'izany loha-hevitra izany satria raha mbola olom-pirenena koa dia tsy manana tanjona mihoatra n'izany hoe Madagasikara mandroso izany. Manana tanjona iombonantsika ka andeha hifanometana na ho fampandrosoana ny tanindrazantsika tokoa. Tonga tokoa ty ny asaramanitra fety izay atsiarovantsika tokoa ny niverenina ny fahaleovan-tena ny Madagasikara 20 taona lasa izay. Zavatra voalohany izay tena ambara dia te hisaotra manokana ny mponiny vakina karatra ray manontolo ny tenako. Fisaorana satria dia tena niavaka tanteraka amin'ny lalana rehetra zay andehanana na aiza zany famoahana sy fampakarana ny saina pirenena izany. Midika zava-dehibe tokoa izany fampakarana ny saina izany eo anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny toerana maro ny antony dia satria mampafantatra ny rehetra isika fa manandanja ao antsika izany firenena malagasy izay misy antsika izany. Noho izany te hisaotra manokana ny vahoaka ny vakina karatra ao mikasika izay lafiny izay. Faharoa mikarak'izay dia misy tokoa ny fanomanana, misy ny komity mpanomana an'izao fety ny asaramanitra izao izay tarihan'ny préfet Antsirabe izay miandraikitra ny farim-piadidiany vakina karatra. Izy no tompon'andraikitra voalohany narakaraka an'izay moa amin'ny fety salama izao dia ny toerana izay isiny zany fankalazana izany dia ny commune urbaine Antsirabe ary fahatelo ao anatin'ny fitaritana izany vao ny faritra vakina karatra. Ary tsy vitany hoe ireo telo roa ihany, toko telo masinandro roa ihany fa dia niaraka tanteraka daholo tao anatin'izany komity mpanomanana izany ny sapan-draharaha-mpanjakana rehetra sy izay miaraka amin'izay ary aminatin'izany ihany koa ireo tsy miakina, ireo ataontsika hoe organisme mpanohana ary ireo sapana isan-karazany manerana faritra vakina karatra dia tafaraka tao anatin'izany komity mpanomanana izany. Tazana tao anatin'izany zany fiombonana firaisan-kina izany mba ahitantsika tokoa fety ny asaramanitra sady milamina ny mahafinaritra. Ary dia eto raha mindray tokoa ny fitondram-panjakana izay ataontsika hoe tanjona anankiray ho an'ity fety ny asaramanitra ity taona 20 ity dia ny hoe Madagasikara mandroso no tanjona iombonana dia tazana tanteraka tokoa zany fiombona-po sy fiombona-tsaina izany teo anivon'ny vahoaka amin'ny famparakaran-tsaina, teo anivon'ny fanomanana ho an'ny herivelona rehetra ary dia inona tanteraka tokoa fa tanteraka sahady zany ataontsika hoe fiombonana mba ahitantsika fandrosoana izany. Madagasikara mandroso no tanjona izay iombonantsika mianakavy. Tonga ty ny asaramanitra ary dia faly miaraba nisy an-tokantrano ny tenako amin'izao fotoana izao. Faly miaraba antsika ary maniry tanteraka tokoa ho toy izay fiombonana sy fiaramentana izay no iarahantsika mianakavy mandritra ty fety ity ary ny amin'ny lalan-kalesy ny ho avy rehetra ihany koa. Maniry tokoa ny fifaliana mba hitoetra ao anatin'ny tsaray avy eo anivon'ny tokantrano tsaray avy
ary eto dia mitsodranao antsika tokoa amba hita ny fahasoavana rehetra ka lay andriamanitra tompon'izany fahasoavana sy tompon'ny hery rehetra izany lay jehovah iavy andriamanitsika no angatahantsika tokoa mba hanome sy ampitoetra zay fifaliana fiombonana firaisan-tsaina firaisan-kina amintsika mianakavy izany a amin'ny anarany jesosy kristy tompontsika koa dia tompoko lasy tompoko vavy tadadio tsara fa efa nisantatra sady zany firaisan-kina zany tsika koa dia inotsika tanteraka fa ny lalankalesy no avitsika rehetra manaraka eo a de ho rasitsika ao anatin'izany firaisan-kina sy fiombonana izany mba hitantsika fifaliana eo amin'ny fiainatsika sy ny fiainatokatranontsika satria Madagasikara mandroso no tanjona zay iombonatsika mianakavy ary indrindraindrindra raha 9 taona zay no niverenan'ny faleovatena ny Madagasikara de tena inotsika tanteraka amin'izay fotoana zay anaty firaisan-kina zay fa ho tsara lavitra no zay fiainatsika taloha no fiainatsika ho avy amin'ny aoriana rehetra misaora tompoko lahy mankasitraka tompoko avy amin'izao fatratrarany ny asaramanitra na ny fetim-pirenena zao dia miarahaba ny vahoaka manerana ny Antsirabe ny tenako ary ny teny tianambara moa dia matoa mandroso ity tanindrazantsika ity de ny malagasy tsirairay na itsika eto Antsirabe no mandray andraikitra ampandrosoana nyty Madagasikara ty ary tonga n'ilay teny noraisina hoe Madagasikara mandroso no tanjona iombonana izay tanjona zay de midika hoe mila mihetsika ny malagasy ray manontolo mba ahafahana mampandroso nyty Antsirabe ary rehefa mandroso Antsirabe de Madagasikara no mandroso ary anentanako ny olom-pirenena rehetrarehetra eto Antsirabe izay de mankasitraka reo olona mankatelina tain'Andriamanitra